Ny mahatsara ny mamaha olona zegny ambadiky izy akao zegny vôla zegny. Ambadiky ny famahanao olana zegny ambadiky izy ao vôla. Izy zegny na tsy ho azonao niany fa mety ho azonao amin'ny amaray. Fa ny zava-dehibe zegny rehefa mamaha olana anao dia faly ilay olo ary moramora aminao zegny amin'ny fotoana zay andeha ahazo vôla zegny. Donc zegny mitiava mamaha olana zegny anao. Exemple, misy olona zegny hitanao fiarahamonina ohatra hoe olo zegny tia anglais, karaha ty zegny gnanaovanao izy. Mamorogno zegny anao karazagna vocabulaire ty raha tsy ataoko ty mbola tsy vitako fô mety mbalo ataoko fa noho ny manamako anao zegny raha saiko aminao fo zegny. De mamorogno zegny anao mahakasiky vocabulaire anglais malagasy ataonao asa 100 asa 200 asa 1000 ambidinao amin'izay zegny zegny avy eo. Na soit amezanao herin'amanao alo gratuit asa 10 fo amezanao herin'amanao. De après amin'izay zegny zavanao le système andafosanao izy amin'olo maro. Raha ohatra ka hitanao zegny maro zegny le olo intéressé aminazy. Asa hoe vocabulaire 100 volaniko ambidinao 5000, vocabulaire 1000 ambidinao 25000. Karaha zay zegny amin'ny fotoana zay zegny mamaha olana anao. Afaka ataonao amin'ny français zegny izy io, afaka koa zegny ataonao amin'ny anglais zegny. Donc zegny tadiava iny le problemen'olo magnodidina anao de après amin'izay zegny vahanao de ambadiky izy ao zegny vôla. Ok. Io zegny misy formation bebe kokoa raha ohatra ka anao zegny tiditra formation bebe kokoa ny ambadiky io afaka miditra ao zegny anao de mizaha amin'ilay tianao na mahakasiky ny méditation na visualisation lay ilainao zegny ambadiky io zegny le. Ok, manafinaka za matoka anao vitanao raha zegny.